raha ny omaly raha-pirenena kosa indray ty fitoriana fanoloanana moa zany eo amin'ny Sénat sy ny CENI fa hitanandre matory Jacques Radzetson zavatra fahitako azy aloha de zao samy mifanilika mandika lalàna de miady samy eo amin'ny fitondrana mediva ao mediva ao mediva ao finareo ihany nametraka an'io fitondram-panjakana io samy nanao osoka ny CENI nanao osoka ny HCC nanao osoka ny tao amin'ny Sénat olo ny Andry Rajoelina daholo mediva zay ny azoko lazaina amin'iny mahafinaritra mijery anareo miady fa hitanareo am'izao fa zao manjony malagasy raray eny tokantrano rehefa miady koa ny malagasy rehefa mifampiady misy mifangalatra tany mifangalatra an'izao sahirana koa fa ny adinareo any adinakola amiko adinakola zany alao izy ady any fa tsy problema atsika zany raha izao zava-misy zao zany tsy efa azo lazaina ve efa miady an-trano ny mpitondra efa niady an-trano hatramin'izay fa zao efa mifanditra imasom-bahoaka mihitsy eny mazava nge zany zao izy mifanditra imasom-bahoaka de zany hoe tokony isy betsaka le izy fa tokony makany amin'ny tombontsom-bahoaka le ady ataony fa lizy nge samy miarony miady ataony miarony tombontsoany tsirairay manendrikendrika ny ary zao nataonareo zavatra nisy zao tao amin'ny Sénat nisy vola be hony nisy nangalatra tao président Sénat mihitsy général Ravalomanana no namoaka an'izay tamin'ny Aina Amanjery navoakanao le zavatra nisy nangalatra vola tao amin'ny Sénat zay mila hoe aiza ny toyany iza no migadra fa olona ao amin'ny Sénat ihany nangalatra an'izany ary olona ambony ao amin'ny Sénat na manana fahefana be ao amin'ny Sénat aiza ny toyany aiza ny PAC aiza ny Bianco aiza ny inona moa ny fitsarana malagasy zany any tokony isy valiny satria navoaka pabe maso le alatra de ilaina fantatra inona ny toyany iny iza ny nangalatra azy fa za tsy mino hoe mila enquête be nge de fantatra ary mety efa fantatry ny général Ravalomanana raha iza naka azy de tokony avoaka anareo iza no nanao an'izay de tokony ifanao ampamoaka any mihitsy ny tedavitsika fa ny ataorako amin'io zao le olona tratra hiteny raha vao petahanareo de za koa mahafantatra an'izao de ho avoaka kokoa de am'izay fotoan'izay tsisy zavatra ininona ivoaka zay no atahorana dossier classé zany le de amiko io zany mety ho classé dossier io satria hatram'izao aloha fa nisy andro maromaro ange no teneneny an'lizy azaho am'teny fa izy miteny an'io na izy raha mety mahafatarizany nakazy ary raha manao enquête aingana ny fitondram-panjakana fantatra aingana izy nanodina an'io vola io de tokony petahana tokony tonga de gadraina atao ampabe maso fantatry ny olona ampidirina tranomaizina hitan'ny olona tsy adaritsy avoaka aveo tsy hoe miditra kely herinandro de avoaka fa janona any de tena migadra arak'izay tokony ampigadra azy de mitatsika eo izy de mety zay mampitsikafina ny aratra rehetrarehetra misy amin'ny fitondram-panjakana de vomaika tsara nisy an'ilay tolo-dalàna moa zany vao laniny eny amin'ny parlementaire nisan'ny mampifanolana ny CENI sy ny Sénat am'izao fotoan'izao mbola azo lasaina hoe mbola tsy nandalo fandiniana le izy nefa efa niteraka resabe ary mety teo ve zany natezitra nampiakapeo an'ny filohan'ny antenimieran-dolona mahakasika an'iny laza moa izy fa tsy ny Sénat no tsy izy no nitory ny filoha lefitry ny CENI raha afaka manamarina izay raha nambarany ny androany maraina atao amin'ny page Facebook na gazety maromaro fa hitandriamatorana Jacques Radzetson le hoe fanitsiana tokony atao amin'ity lalam-pifidianana ity antin-dalàna vitsy moa no nikitiany ary le hoe fitovinjo eo amin'ny lasiny vavy amin'ny firotsahana no nikitiany fa tsy nikitika zavatra hafa izy akory le izy nge na ianao raha miteny hoe zavatra tsisy dikany no nikitiany tao amin'le izy ny zava-dehibe raha resaka hoe fifidianana zany de ny liste électorale aloha ny voalohany io liste électorale io fantatra fa misy any amin'ny 300 ny malagasy sy tafiditra anaty liste électorale de le olona tafiditra anaty liste électorale be dehibe ny olona efa maty mbola mijanona any anatiny zany ny zava-dehibe zany fa raha antany anao inona ny antony natonga ny anina ny tory any anina za tsy afaka maly amin'ny toeran'le olona fa le olona ny tokony anontaniana satria
matikambo ana miseho azy mahay zavatra raha hiteny hoe zao natonga ny président sénat ny tory any seni na ny seni tory amin'ny président sénat le olona ny tory a no mila ny tanina fa za tsy afaka maly amin'ny toerany zay fipetraky iny ary raha resaka hoe hitikitika ny lalam-pifidianana zavatra be dehibe no zavatra mbola important azo kitiana ho a tsika ngeto manana ny instat za mino fa ny instat manana ny isan'ny vahoaka malagasy ny instat afaka manavaka moramora amin'ny informatika asorona zay tsy ampytaona de fa vita nge ny liste électorale vita ny liste électorale avoaka ny instat reto daholo ny olona ampy valambe folo taona miakatra afaka mandeha mifidy zavatra ohatr' zany a no zavatra mety hoe anova zavatra ty fa ny endry zareo resaka tombontsoa manokana na fampandrina drisa fotsiny hoe ankitianay ny lalàna amin'ny feny fifidianana nefa le zavatra kitiany ao a manova fotsiny hoe araky ny teninao hoe ny resaka malelasy mavevavy na tsy haiko na resaka pitsopitsony fa tsy misy resaka fanovana any amin'ny tena fotony fanovana ifotony de za hoy za hoe za tsy andeha an-tany andro andeha aminavina hoe inona ny antony nanaovany azy inona ny antony toriny anina ny anina fa za miteny aminareo atony zay nytory de anontany hoe inona ny antony torinao any seni na inona ny antony torin'ny seniny sénat fa tsika tsy afaka aka ny toeran'ireo olonreo ka aminavina ty ambadika ty fotsiny zao mety natonga azy nanao tsisy mahafantatra an'izany eo amin'le fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany a anisan'ny hoe nitaky ny mangarahara ohatra ny antoko any amin'ny fanoherana tiako Madagasikara amin'le hoe fitantanany any Rajoelina ny firenena ny zanany tsy fantatra mazava hoe manana andraikitra goavana amin'ny fitantanana raharam-panjakana ve hita foana rehefa hoe misy fivoriana iraisampirenena trehana fanarahany iraisampirenena tao toy ny tany Dubai farany teo a inona no fahitan'Andriamantoa Jacques Chitson ny zavatra reny a tsy mametraka le hoe satama demokraty républicaine Madagasikara ihany koa reny zavatra reny ve sa inona tokony le fanontaniana fotsiny de teneniko za hoe tsika amresaka foana demokrasia manimbazimba ny resaka demokrasia ve zany sy ny karazany de ny ahy za miverina any amin'ny olana ifotony a iainan'ny malagasy any tsisy gasy miraharahan' zany eto mamaika amin'ny malagasy ny olana menjady amin'ny malagasy tsy raharay aloha de hoe zany sakafo hoaniko androany marary a aizany fomba hitsabokony vady aman-janako fa marary a satria androany fa taro tsara fa raha vao marary ianao ka ho any amin'ny azera de homany ny million raha hoe didiny zany ianao zay vao nisy fianakaviana narary voaingana ny fanafody tafakatra any amin'ny 2 millions d'ariary ny fandidina mbola million koa mena ny dokotera zany aloha zao mamay malagasy ay zany sakafo hoaniko mba rehefa misakafo ara-dalàna de tsy ho azo naretina any nge le olana tsy misakafo ara-dalàna de mora azo naretina rehefa azo naretina maty satria tsy afaka mitsabo tena tsisy miraharaha tena mialatsy iny amin'ny teny an'izany tsisy miraharan'izany resaka demokrasia hoe ny zanaky andry ary azo tenenina koa enja ny zanaky Ravalomanana maninona nataony candidat fa tsy ny tamin'ny mairie Antananarivo fa maninona tsy ny cadre efa olona efa nitolona elabe tao amin'ny team no nataony ny candidat problème ny samy izy zay za tsy miraharan'izay problème ny team samy team zay anazy zay fa hoy zany ny malagasy ataontsika hoe 7 na 7 malagasy androany tsy miraharan'izany fa ny problème ny malagasy aloha zao de aiza ny hitako sakafo aiza ny hitako vola andefasana ny zanako mianatra be dehibe ny ankizy mianatra kely de asorina fa tsy manam-bola ntsony le ray aman-dreny hitazomana azy any am-pianarana de aiza ny vola hitsaboko tena rehefa marary any aloha zao ny problème amin'ny malagasy fa tsy resaka politika politicienne tsisy miraharaha amin'ny malagasy zany resaka politika politicienne zany za mino fa
ny olona mandeha manaraka ny dia ny andrajoela no mahita hoe ny zanany eo foana fa ny 7 malagasy tsy mahita an'izany ary tsy mirarahany zany satria efa ao anatin'ny fahantrana kitroka izy. Raha izay ve tsy hoe politika avy tokoa ny zavatra rehetrarehetra politika na io sakafo hoanio raha dia mbola hoe misy fanapahana politika io vao rainy rehetrarehetra le resaka fitantanana mihitsy zany ny azo lazaina hoe olana eto amin'ny firenena lasa leo politika le olona politika politisiana hoe Jacques Ratsetson ka diso le olona zay miteny hoe za tsy tia politika fa vao mitenena hoe tsy tia politika dia efa resaka politika zay. Matoa anao tsy afaka misakafo politika ny mahatonga an'izay, tsy afaka mandefa ny ankizy any am-pianarana politika ny mahatonga an'izay, tsy afaka mitsapo tena rehefa maratra politika ny mahatonga an'izay, zany hoe tsy afaka miala amin'ny politika tsika. Mila manao politika zany ny malagasy sady miteny hoe manaova politika fa raha manome lamosina ianao hoe za tsy tia politika, zalahy mamemy paosy ianao mameme lamosina tsy hitanao izy mamemy paosy fa raha samy mijery tsika dia samy mahita mamemy paosy izy dia afaka mandray feperitsika hoe ina kosa natao fa le ry mandray mamemy paosy nefa tsisy ataontsika hoe ohatra hoe mamemy paosy izy nefa ny fitondram-panjakana ny ina moa ny justice na ny mpahay lalàna na ny mpanao lalàna na ny ina moa tisy teo na ny fitandron'ny filaminana tsisy manentsika azy dia tsika afaka manao zavatra hoe zay ko satsa anaiky ho apetra-potsiny eo io nefa le olona io nangalatra fa raha mamela mosiny eo tsy hitanao le olona nangalatra dia lany ao ny are-pirenena ohatra ny mahazo antsika amin'izao fotoana izao be dia be nge ny olona tsy tonga saina akory hoe maninona 200 fotsiny no raisitsika am'ireo arenam-banin'ny tany ireo nefa reo tokony voalohany raha tsika miteny hoe tokony isy excédent misy tombony zany amin'ny fanondranany entana ny velany reo ny tokony voalohany edivatsika ahoan'ireo no amidinao 200 ny amin'ny vidin'ny matière première raha mbola aba ny tianao hitsoina azy dia tokony 100% taxe alaina am'ireo fa le 100% zay fitsoina azy taxe amiko 100% n'le vidin'le akora no alaitsika zany ny zavatra tokony isy eto. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson filohan'ny antoko FM malagasy tapitra sady ny fotoanantsika nafana resaka androany mbola manantena foana rehefa manasa zay ito amin'ny CM radio hatramin'izany teboka valo inona no azonao amtinana ireo voaresaka teo androany ny mpanatay amin'ny resaka toe-karena motsika faraparany teo vao resaka politika ary afatra ihany koa ny aloha dia tena ny afatra apetrako dia resaka ty base tuliary ty tokony isy enquête parlementaire mandeha manao enquête nareo ao amin'ny nareo solovamavahoaka maka expert avy any velany ny teny mihitsy hoe tsisy resaka fanimbana fahasalamana ve io satria resaka grave be io tokony manao enquête parlementaire nareo mijery hoe ny eo Fort Dauphin efa pollué ve ny nappe phréatique ao satria tao Fort Dauphin efa nanomboka izy maka ny rano avy any ambanin'ny tany izy diovy ny minita dia le tao amin'ny Sénat moa le rankany teny ka averiny eo any ange iny dia averiny eo ihany iny dikan'izany raha mandalo monazite iny sy uranium radioactif dikan'izany pollué zany ny nappe phréatique amin'iny zone atsimo iny tokony mihetsika ianareo tokony tsy matahotra ny zay ao amin'ny fitondrana fa ny asanareo ny tokony ataonareo satria na tianareo na tsy tianareo rehefa tsy manao ninina ny eo amin'ny assemblée nationale dia praitsy kombakomba aminy nareo zay zavatra ataony zany ianareo koa mitondra mibaby ny fahadisoany ataon'ny fitondrana nefa nareo tsy mahazo mivola azony fa za mino ny atahorana dia misy resaka kolokolo ohatra ny nataon'ireo mivosy io base tuliary io mba tonga ny fitondram-panjakana maika be mihitsy anao azy dia mandingana ny etape rehetrarehetra dia tsy maintsy atao io na tianareo na tsy tiana atao dia vidina daholo le olona karamaina le olona ivoaka ery amin'ny anamanjery miteny hoe zay manaiky fa alao atao io efa raha mahita zao fa atao Fort Dauphin tsy nisy tombontsoa azon'ny malagasy tsy isy tombontsoa azontsika afa-tsy fahafatesana fahaverezana entana mivoaka fotsiny le entana fa tsy amidy akory zany ny zavatra hitantsika amin'ny resaka base tuliary io
de io zay hoe mila tonga saina malagasy be deaibe malagasy rehefa mifanena amiko miteny hoe tena tsy mety tsony io fa mila sorona any reo mpitondro reo tsisy fomba avy anasorana an'ireo nankeriny ary zany ny tenin'ny olona tanteriko eto efa any ny olona zao asory andreo nankeriny ary fa miteny aho hoe mbola isy eto fipoahana ara-tsosialy tsisy resaka voly io fa tonga de le olona fotsiny tesitra tsisy aletsony hipoka eto de irehatra daholo ny tanàny eran'ny Madagasikara fa ny voalohany hipoka sy irehitra eto fananan'ireo olona amin'ny fitondran'ireo zany ny zavatra risika isy eto Madagasikara fa de hoy zay hoe tsika tsy tokony hiravoravo tanana ny tenako vonona foana hitarika tolona io anova zavatra io eto Madagasikara zay ny antony anomezako hevitra zangy eto tsy hoe manan-kena fotsiny fa za manan-kena dia mahame ny vahaolana azo raisy tanana azo fandresendahatra fandresena lahatra fa tsy miteniteny fotsiny de za vonona ary za momba an'le olona miteny hoe mila miala leo fitondrandreo za de miteny koa hoe mila miala reo amin'ny fitondrandreo na amin'ny fomba inona fa tokony mila miala reo fa fotsiny tsy tokony ohatran'le nisy hatramin'izay hoe tsy raha raina koa zay isolo azy fa raha nisy olo azy ko mitovy amin'le ataon'ireo olon'ireo ny zavatra ataony de tsy vahaolana io mantsy ny teneniko foana hoe za mantsy hoe mpanohatra za hoa tsy mpanohatra satria nahoana za manohatra hevitra manohatra zavatra ataon'le olona fa tsy manohatra an'le olona za tsy fahavaliko Andry fa am'le niteneniko teo hoe na ho asorina ry Andry le ray isanjato le hoe roa isanjatony amin'ny azotsika amin'ny akora nge tsy Andry Rajoelina nanomboka an'io fa Marc Ravalomanana nanomboka an'io 1% tamin'ny androny de lasa 2% izy tamin'ny tetezamita de iny ny toizy ny hery Rajaonary Mampianina de nataony Andry Rajoelina androany hoe 2,5% na 2,5 isanjato indray no azon'ny QMM zany hoe le mpitondra rehetrarehetra teo ny sesy mitovy ny politikany tsisy varotra an'le akora izy fa aba tsisy dikany no alainy reo mpitondra rehetrarehetra reo tsy misy mieritreritra ny amerina ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy souveraineté nationale amin'ny vola malagasy zany hoe fanafoanana ny midy averiko eto ny tolo-kevitra ndreto tany amin'ny tetezamita foanana midy de akarina ny ariary akarina sandam-bola Andry Rajoelina sy hery Rajaonary Mampianina nanakana Marc Ravalomanana nanao ny décret tamin'ny 1994 tamin'ny hetsika fotsy reny nanontany resaka tamin'ny resaka manokana tamin'ny Marc Ravalomanana ny teny fa maninona moa raha foanana io midy io izy de izy ny teny ny tsotra mety io fa avanao io zao de fa nareo zany ao zay mivaly teniny mety ony io aminareo mety ony io 10,000 ariary ny 1 euro io hery Rajaonary Mampianina koa nanontaniako moramora saika mba nanontany fotsiny aho hoe inona ny antony nanakananao an'le résolution nataoko niaraka amin'ny CST fa niala moramora izy tsy any lo ny resaka androandro fa lavabe zay fa aloha ty tolony ty no atrehana fa aveo izy tsy nety ny resaka an'li zany zalahy zany miala bala raha fa resahana an'io raha misy antony tena hoe matotra mahatsara ny firenena tokony afaka miteny nge izy ny antony anaovana io de zao satria tsara zao fa izy ara tsy afaka tsy miteny an'li zay nataoko izy hoe mila fiovana eto fa tsy hoe mpanohatra no andimby an'ireo eo amin'ny fitondrana mila olona tsika tia tanindrazana voalohany ary manana hevitra manana vahaolana samaka engagement fa ho ataon'le zavatra ho teneniny sa miatra sazy raha ohatra tsy vita ny zavatra ataony zany ny olona tedavitsika eto sa miatra sazy hoe raha tsy vitako io de sazioa nagada figadrana ary fa raha sinan'izay eto lalàna miteny hoe zay manao propagande ka tsy vita ny lisy de gadraina sura fa miena ny candidat amin'ny présidentiel na amin'ny candidat ny inona moa ny fividianana rehetra eto zay ny tokony ataontsika angambany Andriamatoa Jean-Jacques Rasitson mampahay karinanao tamin'ny fiandohan-terinandro ity de efa nihoatra kely ny 10,000 ariary ny euro ray manahoana ny fahitanao an'izany inona le hoe sakana
manana vahaolana ny avy amin'ny FMI malagasy efa narosonareo foana io tamin'ny mpitondra zay ny fandimy teto Madagasikara iny tsy mahatateraka an'le izy. Le izy ange le resaka sandam-bola safidy io tsy hidiran'ny FMI sy ny banque mondiale leo afaka misafidy ianao manao taux de change fixe efa niainantsika zany tamin'ny andron'ny président Philbert Tsiranana, efa niainantsika io tamin'ny ny amiral Didier Ratsiraka deuxième république reny fa nanomboka 4.7 tsika no niditra anatin'ny change flottant azo elany io satria rediredy be le change flottant rehefa miteny matsa ry zareo hoe lalana ny tolotra sy tinady tsy misy tsy mahafantatra fa itsika ny mozanatsika na resaka varotra io na resaka araboly io de mitongilana foana any amin'ny tsy ampy ny devise miditra eto Madagasikara zany en situation de déficit structurel ndikany structurel tsy afaka miova mihitsy raha tsy miova ny structure tsy structure ny miova nefa eto ka raha ohatra efa fantatra tany am-pendohany io fa tsika en situation de déficit structurel de mbola ampiasainao le lalàna ny tolotra sy tinady de efa fantatrao zany fa enjerany sandam-bola satria anao tsy ampy foana ny devise eto amintsika tsy ampy foana efa fantatra mialoha iny zany efa fantatra mialoha fa enjerany sandam-bola efa nienjera 7,800 nisy zao 7000% de mantany andreo mbola momba n'io resaka midy io hoe io miara ny vahaolana manaraka satria efa io izy io fantatra fa tsy ova mihitsy mbola averiko eto ny any Comore tsika miteny zao ariary zato eo ny 1 euro ny tsika 10,000 mahery efa 20 sy 10,000 na ohatr'izany na fa zato sy 10,000 na maherin'izay ny Comore ariary zato ny 1 euro rehefa raisitsika ny hevitra rehetrarehetra avoakan'ireo miseho azo pahitoekarena tsika izy tsy manana stock na volamena de normal tsisy miaro le ariary de teneniko eto ny Comore tsy manana na iray gramana volamena ariary zato ny azy ny 1 euro avy ndray le hevitra taingina anankiray raha ianao izy manondrana zara fa manondrana ny velany manafatra zay tsy izy avy any velany averiko eto tsika en déficit structurel ny balance commercial de normal raha menjera ny sandam-bolanao de etiko eto indray ny Comore entana efatra ihany no alefa no aondrany any velany de tasy tononona efatra nge mora tononona mora tadidy ilangilangy ny lolaharana ny vanille manaraka fa ny vanille izy tsy maharaka atsika ny girofle fa tsy maharaka atsika izy ary ny toy copra menaka azo avy amin'ny voanio avy amin'ny coco reo ny fanondrany Comore reo vola azony am'ireo tsy ampy anafarana vary zara fa ampy anafarana vary ny trosa ny Comore koa mitombo be zany hoe be de be maza miteny aka ny azy misy diaspora mampiditra vola ao Comore mariny zany fa misy fa tsy ampy iny profon'izay taony elelelany 2017 ka hatramin'ny 2022 mitombo 100 milliards de francs comoriens ny dette extérieure ny Comore zany tsy ampy zany le vola lazaina hoe mameno ny devise ao Comore mihinam-bolany amin'ny FMI banque mondiale ohatra atsika izy misy ny fake any aminy misy an'izany rehetrarehetra zany fa ny volany tsy mihetsika eo amin'ny ariary zato ny 1 euro ny azy renge mbola matanjaka noho ny franc CFA ny franc CFA 655,957 franc CFA no 1 euro ny Comoriana ny tomboka tany amin'ny 490 zany hoe telo apahefan'ny CFA zao izy mitikodiny eo amin'ny ariary zato eo fa maninany atsika moa no navelantondrogana 7,800 tsy misy antony nanaovana ny midy io fa ny zavatra raha manontany ianao hoe iza ny mahazo tompontsoa amin'io midy io ny valiny tokana ny banque primaire
eto Madagasikara ihany mahazo fahana amin'io banque commerciale amin'ny fiantsoko azy. Ny antony tsotra. Rehefa mitsingevaeva amin'ny volanao a, de ozy hoe misy risque io nefa le mampisingevaeva azy zareo ihany manao azy a, zareo ihany nge manao lalàna tolotra sy tsinady ao de zay tiany anaovana an'le ariary akariny ampidininy zay anaovany azy. Satria izy izy mitsingevaeva amin'ny volanao misy risque am'le fifanakalozana vola de maka prime de risque izy any amin'ny zana-bola rehefa mampamitra-bola. Io ny tena avo be mahatonga ny fampindramam-bola eto amintsika tafakatra 10, 20, 30 hatrany amin'ny 50% fampindramam-bola eto amintsika. Mahafantatra an'izany daholo reo olona voafitaka na moa tsy afaka nanao na tsy afaka nanao ninina fa voatery indram-bola. Raha mindrana 100 ianao a, mamerina 200 ianao na 300 vao averina le 100. Zay le zana-bola alain'ny banque commerciale eto amintsika na ny banque primaire. Eto amintsika ny taux d'intérêt na ny zana-bola no avo indrindra eran'izao tontolo zao. Reo zany no mihinana ny hain'ny malagasy, mitsetsitra ny hain'ny malagasy satria malagasy rehetra voatery mitrosa daholo. Ianao nge rehefa maka avance any amin'ny Telma na ny amin'ny Orange Money tadio fa ny zana-bola alaina nge any amin'ny 200% isa-taona any amin'ny 200%. Nefa tsy andaniny zareo za maray tolotra avy any amin'ny Telma ohatra manao fampetra-bola ato aminao izy a fa omena 400 ianao isa-taona, 400 isa-taona. De raha mametra-bola anao 400 isa-taona, izy mampindrana olona hafa 200%. Tsy hitanao nge le 200% fa le olona mindrana 50 000 francs, mindrana 200 000 francs de mamerina an'izao de tsy fantatry le olona eo anatin'iny a 200% taux d'intérêt. Zany hoe amina gasy izy mindrana 4% no amena le gasy, ampindraniny etsakaiky 200%, 300%, 500% nampindramany an'le vola amina malagasy ihany. Io mapotika atsika. De hoy za hoe io tsy lahatra io, safidy malalaka io. Azotsika atao miteny rabitso hoe décret fotsiny mahavita an'izany hoe foanana limite de miverina amin'ny tabola tsy miovaovitsika. Fa eo no eo de midina ny zana-bola fampindramam-bola am'ireo banque primaire eto amintsika reo. Reo zany matiantoka voalohany. Reo matiantoka voalohany fa eto amintsika mahatonga an'ireo mbola mijanona eto sy tonga eto. Vao aingana nisy banque ivoiriana tonga teto amintsika. Eto ny zana-bola no avo indrindra manerana an'izao tontolo zao. De tsika no mifika an'izany, tsika ny malagasy no enjadiny zany de maty trosa, maty mamerina an'le trosa amina zana-bola tsy toko tsy hoforoana de tsy tafavoaka mihitsy tsika. Eo am'le hoe fitazomana ny sandam-bola tsy iovaova io misy ny tolo-kevitra avy any amin'ny mpahay-toekarena sasany hoe fanambarana toy ihany le hoe sao de tokony irosoana rehefa amkarana eto anatiny anenana an'le fanafarana avy any ivelany. Raha ny fitarana matsy eo amin'ny hoe resaka fandanjana de ny zavatra miondrana ny eto Madagasikara zavatra kely mbola akora fototra nefa ny zavatra afaratsika avy any ivelany zavatra efa vita ary anisany hoe mitangana ihany koa ny hetra alaina amin'ireny ny fahaditsiranana. Zany hoe marina ho fa tsisy idirany amin'le sandam-bola ny Comore averiko indray. Tsy manondra ninninina any ivelany tsara fa manondrana entana efatra manafatra ny zavatra rehetra ilaina avy any ivelany. Tsy mihetsika ny sandam-bolany. Tsisy fandraisany amin'ny sandam-bola io zany. Fa raha rehetra amin'izay tsika inona no tokony atao resaka hafa ty zany tsy idira sandam-bola. Ahoana no tokony azahoantsika vola be? De hoy za hoe voalina zao na re olona miseho azy mpahay-toekarena. Tena ataoko hoe miseho azy mpahay-toekarena satria ny teniny io rangahy io nahafantarako hoe doyen-ny Dex izy, tsy fantako raha mbola doyen izy fa doyen Dex nahafantarako an'le rangahy. De izy hoe tokony akarana izy ny fanondrana ny entana any ivelany. De izy miala tsiny tsy nasiny resaka nandray ny mpimaso ary fa tsika nge fa manondrana akora any ivelany cobalt nickel le fa manondrana tsika any ivelany. Ny ilmenite efa manondrana tsika mbola iampy indray amin'ny base tuliare io. Mbola iampy koa ny fanondranana ilmenite. Ny chrome efa mivoaka eto Madagasikara, ny volamena mivoaka fotsiny eto Madagasikara. Fa maninona le rangahy, maninona ireo mpahay-toekarena reo tsy miteny raha reo no ahondrana normal afaka fahasaranana ve tsika? De mivaly teniko de tsotra. Raha lazaina fa ny ilmenite mampiditra 180 millions de dollars isa-taona. Raha io 180 millions de dollars io natao an'le hoe 200 ny azotsika amin'le aba
taxe azontsika amin'ny ilmenita ny baziny io zany 9 milliards de dollars vidinakora nresantsika eto de misy iteny mony sasany hoe ka le 180 millions nge tsy le 2% fotsiny fa misy an'le 2% fa misy 40 millions de dollars ameny ary 40 millions de dollars ameny an'izao commune zao de hoy za hoe ataoko faran'izay ambany ara ny kiajy ataontsika hoe apahatelo ny 180 millions de dollars zany hoe 60 millions de dollars le 200 misy ataona de samy manao ny kajyntsika any amintsika any any misy atsika fa nidikan'izany misy 3 milliards de dollars zany ny valeur anakora mivoaka eto isataona mariako eto anefany fa rehefa miteny zareo hoe namoaka akora zao taonina ataontsika hoe namoaka izy hoe 1 million za mino fa 10 millions de tonnes navoaka fa tsika tsy manana fomba andrefesana hoe marina isa tsy marina ny koron'le akora koa zareo no manao azy de ataony ambany zay ambany zany hoe raha 60 millions no 200 ny aba miditra amitsika valeur ana 3 milliards tsy 3 milliards ny tena izy fa i 3 milliards io fa tena farany zay ambanina be mihitsy satria na ny quantité ana tonne mivoaka ataony faran'izay ambany ny koro ataony faran'izay ambany mbola manome 3 milliards 60 millions ny 200 de mba ireo tana hoe naijany eo arytsika fa tsy resaka hoe tsy fantatra zay tena avoakany any satria rehefa mahoaka izy tsy fantatsika na misy volamena mivoaka any na misy vatso mivoaka any nge tsy fantatra nge zany misy matériaux hafa any tsika tsy manana moyen de contrôle eto Madagasikara fa na zay fotsiny hoe QMM tokony ataontsika napiditra 3 milliards de dollars raha ataontsika hoe tsy tokony aba ny antsonan'io fa atao hoe zay manana akora ny anaran'le akora ilmenita vidio amin'ny vidiny ilmenita io iny nge lasa recette d'exportation na vola miditra avy amin'ny fanondranana entana cobalt ny nickel atoraka zany fa raha ohatra ny areny eto amitsika fantatra fa misy terara be de be eto ho aondrana amin'le 200 potiky Madagasikara efa potiky tsika zao satria rehefa tapitra zao 200 no azontsika rehefa tapitra 0 aotra 100 no azontsika de gakitsika hoe fa maninony tsika tsy mivoatra QMM Fort Dauphin efa 10 tonnes izy no nitrandraka tao namoaka ilmenita tao move za tsy teny tanàna Fort Dauphin fotsiny ville Fort Dauphin fa zay hoe région ny Fort Dauphin ve tsika miteny zao tafavoaka miasa daholo ve ny olona mandeha any am-pianarana daholo ve ny ankizy manana asa daholo ve ny olona manana ambava tsy misy raha marary ve le olona afaka mitsabo tena zany ve zavatra misy ao Fort Dauphin de mbola zay ve no atao inona moa izy tampitambiny amin'ny tuliara finarana ny base tuliara hoe mila atao de mamoaka atsika mifantrano aiza raha namoaka mifantrano io efa niafaka mifantrano faravaratsy ny Fort Dauphin fa za miteny hoe raha 3 milliards de dollars am'izay compte nanaovako azy hoe 60 millions de dollars ny 2% mame 3 milliards ny base déclaré zany hoe base teneniny aminao 3 milliards de dollars no mivoaka eto isataona raha 10 tonnes zay zany misy 75 milliards de dollars zany tsy hitasika fa za miteny hoe raha 75 zay tsy 75 zay fotsiny fa mety any 200 milliards na mihoatrany ny tsy hitatsika de zany ataoko za hoe io tsy resaka mihitsy vaolana hoe andaotsika hanondrana any velany efa manondranytsika ohatrina no azotsika tsy misy omepotsiny angela izy omepotsiny de zany teny amindreo mpitondra fanjakana reo tsy anareo rery ny arena ambany tany eto Madagasikara 3 tapitra isika miaraka tompony 3 tapitra isa amin'ny malagasy miaraka tompony mila manao référendum reo manaiky hoe reo gasy reo hoe manaiky hoe 200 fotsiny no raisin'ny fanjakana fa raha ny amanokana za tsy manaiky hoe ny anjarako 200 no alainareo am'le olona za farafaratsiny mividiny akora no alaina am'le olona fa mbola apiko hoe ny tokony atao ary avadika produit fini reo zay vao mivoaka eto Madagasikara rehefa tsy vity zay ajanony nareo tsy manana hevitra ampirobirobona ny toekarena malagasy fa zay manana hevitra zay
tsy mila mitrandraka andreo areperenendreo akory tsy mila hoe manana volamena aloha ny banque centrale de efa afaka mampiroborobo ny toekarena malagasy ny malagasy amin'ny ariary ny anaovana azy za tsy miteny mihitsy tsy mila devise fa ozy hoe afaka miaingotsika aloha amin'ny ariary tsika telopolo tapitrisa dia rehefa vitatsika le hoe niasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa zay aloha ny tetavin'ny olona mitombo ny famokarana vokatra eny an-tsaha satria androany ny vokatra ny hoe raha iteny ny fitondram-panjakana hoe hitady ny fahaleovan-tena ara-sakafo ny atao hoe fahaleovan-tena ara-sakafo tompoko tsy hoe mamokatra 10 millions de tonnes anao vary ohatra de amidinao eto toerana zay azo amidy eto nefa le olona eto tsy manam-bola ividianana zany hoe raha tokony hinana 3 millions am'izay 10 millions de tonnes zay izy tokony hinana 3 millions 500 000 ihany 500 000 tonnes ihany no vidin'le gasy satria tsy manana zay ihany miazo ny volany dite de lasa 9 millions 500 000 tonnes zany 9 500 tonnes zany no aondranao any avelany de iteny venao hoe tratra ny fahaleovan-tena satria fahaleovan-tena ara-sakafo satria efa manondrany tsika tsy atompoko fahaleovan-tena ara-sakafo de midika hoe mamokatra ianao manam-bola ny olona hividy azy afaka amin'ny sakafo ara-dalàna ny malagasy telopolo tapitrisa zay vao ny ambava no alefa ny velany zay vao tratra le izy fa mora be le hoe iantsony israelianina ianao na iantsony anina ianao de amokatra be de be izy de amidio aloha ny ampahany eto Madagasikara tsy manam-bola ny gasy hividianana vary be de be ny gasy efa indray mandeha isan'andro sisa misakafo misy ary indray mandeha isaky ny roa andro vao misakafo zao satria efa mimafy le izy zany hoe ampahany kely iny zany no alefanao am'le tsena de sao de mbola misy hividy ny gasy tsy misy tsony satria tsy manam-bola ampy zany maleo tena ara-tsakafo tsika de aondrana ny ampy ny amenan'ny israelianina zany ve no mpapolitika ataon'ny Andry Rajoelina sy ny tariny tsy ao mihitsy zany ary tena za de manohatra an'izay fomba fijery zay raha le hoe fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-mioninantoka vahiny zany tokony hoe atraizany fetra ahafahana mametraka hoe eto tokony ho iarahana miasa amin'ny vahiny eto iarahana miasa hoe malagasy samy malagasy ny ahafahana manao izay raha marana matoa Jean-Jacques Ratetiton zay io ange de tsotra be de be ny zavatra hoe ho atao eto fitrandrahana eliminita zao tsy vitatsika ara-bola amin'ny voalohany tsy maintsy miaraka amin'ny vahiny fa hoy zay hoe rehefa hiaraka hiasa amin'ny vahiny ianao na vahiny orinasa io na fanjakana de tsotra ny any fomba fijeriko azy hiaraka hiasa tsika d'accord ahoana ny fomba fiaraha-miasa ifampizarana ve le zavatra azy eo raha ifampizarana iny tsotra manana ilminita ny ilminita atao a Fort Dauphin no nanako ny kajy 70 millions de tonnes ny estimation zany hoe tombana ilminita tam'zany misy hoe 70 millions de tonnes ny tombana ilminita atao Fort Dauphin de raha tonga le QMM tam'zany zany to fitondram-panjakana de tsotra ny teneniko aminy hiary azy tsika hiaraka isasaka vidio arany atsasaky ny réserve fantatra ao ambanin'ny tany vidio ny 35 millions d'ilminita 35 millions de tonnes ilminita androany de aveo tsika miara mitrandraka de samy mandoha vola am'le vola ilaina amin'ny fitrandrahana de fampizary tsika eo rehefa tsy mety izy am'izay de tokony mitentsika de aleo hijanona fa za mbola mandeha lavidavitra zay satria ny ilminita ny zavatra azo avy amin'ny ilminita nge titane ny taux-ana dioxyde nantahan'ny dioxyde de titane amin'ny ilminita tsika atao Fort Dauphin tany amin'ny 90 isan-jatony anisan'ny tsara indrindra eran-tany ny tahan'ny dioxyde de titane ny akafa any amin'ny 50 isan-jatony monja ny atsika 90 isan-jatony fa rehefa tsy manaiky izy de aleo hijanony de oza hoe io tsy lora mijanonao fa alao ny taranaka faramandimby no anao azy de alao nyformena ny ankizy amboary ny fampianarana ataovy makany amin'ny fitratrahana ilmenita fitratrahana cobalt any asina expert be debe ny ankizy de zareo no manao azy fa androany very fotsiny le izy tsy aondrana akory angefa zany raha roa isan-jatony no alainao amin'ny valorana matière première tsy manondrana anao zany de aiza le monsieur azo paitoekarena tsy miteny
manina tsy de nancienne io tsika nge tokony misy produit d'exportation farafa kely ny 3 milliards ohatra ny ilmenite fa nakaiza reo produit d'exportation reo raha nitrosatsika amin'ny 6 milliards de dollars eo androany zany hoe roa taona de voafafa nitrosa fa zany iny fa raha 60 millions zay no manome 3 milliards de dollars hoa ny base de calcul efa base efa fa ataondrareo faran'zay ambany io satria raha averiko foana mila tsara miditra tsara andohatsika fa raha midéclaré manao déclaration zany namoaka 1 million de tonnes na mety any amin'ny 10 millions de tonnes navokany iny tsisy mahafantatritsika le tany avao tonga de miditra pipeline de tonga de ny anaty sambo nga misy gasy mandeha micontrôler any mandeha manametatra hoe zao marina ny ilmenite na ny cobalt nickel na mivoaka any tsisy mahafantatritsika zany hoe tena ambakaina tsika amin'ny zavatra tena grave be io satria rehefa tapitra zay tsika vo hiteny hoe mahatra malagasy mahatra Madagasikara fa zao tsika mitabataba foana manan-kareny Madagasikara fa ny malagasy mahatra tsy mariny zany tsy mariny zany tsy mariny zany satria le malagasy tsy migioka ny tombotsoa tokony ho azo avy amin'ny arena ambanin'ny tany Comore io tsy manana arena ambanin'ny tany manena $500 ny euro mahatonga teny tamin'izany latsaka filoham-pirenena de nanao fanamby de ny amin'ny fanamby misy taratasy ara-panjakana napetraka any amin'ny HCC za rery manao zany fa za miteny hoe tokony anao zany daholo ny candidat rehetra za rery ny teny hoe zaho manao vina ray volany itsanganany gouvernement taoko raha zany lany midina lasa ampahefa ny vidin'entana afarana rehetra avy any velany eto Madagasikara raha tsy vitako io aisoro amin'ny toera koa taratasy mipetraka any amin'ny HCC io raha manangy fa nenjehan-drareo fa manao fanambarana diso mipetraka any amin'ny HCC io taratasy io tokony an'izay daholo ny candidat rehetrarehetra isaka misy inona tisy teo rehefa misy fifidianana eto amintsika mbola azo anjanona mihoatra an'izany ange raha ohatra ka tsy mahavita ny zavatra teneny ny candidat anankiray satria ny eto amintsika fampanatiny anapakaty fotsiny de tokony isy sazy miatra hatrany amin'ny figadrana de tokony asianan'izay ny ao avadika lalàna mangataka ny député ataovy an'izay ny lalàna rehefa misy fifidianana ka manao fampanantenana ny candidat rey ka tsy vitany le candidat nge tsy terena zany nge tsy niterena hoe hidina hoe ataovy hoe midina ampahefany io sitrapoko miteny hoe satria vitako midina ho ampahefany amin'ny vidin'entana afarana rehetra avy any velany de za koa niteny an'le fepitaona ray volana fa tsisy nany iray teny hoe ray volana fa tokony heritaona no izy ray volana io de midina ho zany nanao an'izay de tokony azo asiana mihitsy lalàna amiteny hoe raha vo tsy vita zay tsy vitan'le hoe asorona amy toeranao anao fa ampidirina tranomaizina mihitsy tsy mampanino zasa satria fantatro fa azo atao io satria fantatro io fa vita moramora décret fotsiny manao an'io idirantsika zay resaka raha-pirenena politika zay rehefa aveo fa aty amin'ny resaka toe-karena ihany toko iresana efa nanana vinavina metraka refinerie d'or ny fanjakana teo aloha teo azo lazaina hoe mbola tsy tena mipaka aloha izy amin'izao fotoana zao mbola rafinerie d'or toeram-panadiovana mikasika ny volamena manao ahoana ny fahitan'ireo matson Jacques Ratsetson mety eto Madagasikara hoe zay hoe afatsika akory efa voadio efa voahodina no miondrana ny velany zany raha hoe nankererana kibon-tany manokana raha ohatra mandeha amin'ny ara-dalàna nge mety zany fa nyloza amina tambo de zao nanao ampamoaka ny gouverneur amin'ny banque centrale volana vitsivitsy zay nanao ampamoaka izy amiko izy ampamoaka ny nataony tsika izy manana 20 tonnes volamena ray tonnes eto amitsika 7 tonnes any velany tany Suisse tsy niteny izy aiza zay ny problema tsy niteny izy aiza le tany misy azy na aiza le banque misy an'le 7 tonnes nareo fa ny tena loza tsy niteny mihitsy satria tsy nisy fanambarana ny ala teto hoe fa tamin'ny fomba ahoana namoahan'ny fanjakana 7 tonnes volamena tsisy nafantatra tsisy nahita grave be nge zany 7 kiloara tratra telo amby enimpolo kiloara tratra 7 tonnes zany nge mamoaka an'izany nge tsy vita mory ahoana ny namoahanareo fitondram-panjakana zany 8 tonnes 7 tonnes tany avelany zany fa avy eo dinona ny teneniny
Antsy na misy raha finorisindretrarehetra any. Tamin'izy ny teny a, fa zao moa ny volamena efa niakatra ambony be an'izay, fa tamin'izy ny teny de ozy izy ny une tonne ozy izy eo amin'ny 74 millions de dollars eo. Ho alaitsika ozy le 74 millions de dollars ho averina aty Madagasikara amaro toerana ny ariary, erovana ny ariary zany. De ozy aho hoe loza amina tampo. Fitadiavana devise eto amintsika ohatra ninona de mahazo devise nao tonga de amenao ny hoentina averinao eto a omena ny midy minareo banque commerciale eto Madagasikara zany ho atakalo ny ariary. Fa ahoana zany fomba fisainana zany, sarotra be ny mahazo devise de vao mahazo devise nao de atakalonao ariary. Fa ny loza am'izay za de miteny fatambary ny capitalisation ndreo banque primaire eto amintsika reo tsy misy 74 millions de dollars zany. Hoaraina nefa le 74 millions de dollars de omenan'zareo de hoe ty atakalozy ariary. Tsy haiko tsony manao calcul le firy ariary zany fa tsy firy milliards d'ariary zany 74 millions de dollars zany. Tsy manana an'io ariary io reo. Fa ahoana no ataondreo banque reo? Mindrana any amin'ny banque centrale tsika izy. Volatsika ihany zany no anazany atsika. Zay fomba ray anaovany azy rehefa tsy ampy de fomba faharoa manao création monétaire izy, mamorona vola avy any amin'ny tsy misy izy. Satria ny lalàna ny feny banque commerciale eto amintsika mila fantatritsika rehetrarehetra, raha manana zato izy afaka mampindrana 200. Le zato ambony ny apitra aminy anao iny tsy vola akory iny fa vola miforonina avy amin'ny tsy misy. Averiko indray vola miforonina avy amin'ny tsy misy. Zany hoe le 74 millions de dollars omenany midy lazaina fa hoe anamaro toerana ny ariary de samy hita eto tsika fa tsisy ariary nahazo ainy zany eto dia mitakalony vola amin'ny banque centrale tsika ihany na vola miforonindreo banque reo zany ve de ety. De zay no ataoko hoe zany anao raha finiriana volamena zany de ho avy ndray fanotikodonana volamena. Fanotikodonana volamena omenany midy fotsiny io na misy amoaka ny velany tsisy mahita io resaka volony Emirety makany Dubai raha isan'andro io tena mba andana jereo ny avion raha feno isan'andro zany. Nareo mahita olona avy any Dubai manao turban sy ana be de be manao tourisme eto Madagasikara tsisy zany ny gasy hoe be de be makany Dubai tsy misy zany tsy misy an'izany hoe mafeno avion zany fa ny atahorana amin'io famoahana entana de anatin'izay entana resantsika zay mety volamena satria any Dubai ndreo mandeha tany de miresaka amin'ny olona hoe nareo tsy mampatatra fa volamena gasy ange be de be Dubai ozy volamena avy amin'ny Madagasikara nge ny akamaroan'ny volamena eto Dubai zay no zavatra tenenin'le olona de mba rery tao amin'izany zany zavatra mahazo an'ny Madagasikara. De tsika fanana lainga fanana théorie tsisy mandeha amin'ny loniny fa tena mbola averiko foana fa zany tena tohana mihitsy na enan'le doyen ny Dex no miteny hoe mila karina ny fanondranana entana fa tsy niasiny resaka mihitsy le fanondranana arena ambany tany efa misy fa tsy hoe vao atao. Efa manondrana atsika ny illuminite efa 520 taona ny naondrana, cobalt nickel efa tsy haiko 520 taona koa na 520 taona koa ny cobalt nickel efa naondrana ny velany. Aiza ny recette d'exportation azontsika am'ireo fa rehefa reo ny tsy azahoantsika recette d'exportation na hoe fampidiram-bola avy amin'ny fanondranana entana ny velany de tsy misy intsony ny ambiny. Resaka industrie anao iny ny industrie azonao atao eto tsy misy industrie azo atao eto androany tsika natraike fa raha tsy manana fampianarana ny potehan'ny mpitondra ny sezy teo ny voalohany am'izany Iany Rajoelina nanapotika azy niveau atsika faran'izay ambany tsy mamoaka ingénieur traikefa manana traikefa ambony tsontsika na mamoaka fa any amin'ny traikefa tsy ilain'ny malagasy potika ny fampianarana aiza ny fomba andrositsika am'izany. Raha ny eo amin'ny resaka solika sy ny entina fandrehitra indray nahitana fiakarana na tamin'ity herinandro ity raha ny gazy manokana teo amin'ny ray alina hatramin'ny 3 alina ariary teo ny fiakarana nanokany volana janoary teo ihany koa dia anisany hoe niovaova ny vidy solika miova isam-bolana moa izy io tamin'ity volana jona ity zao dia teo amin'ny niena 70 ariary ny gazoil, ny essence kosa dia niakatra 10 ariary
ariary zany niakatra ronjato kosa ny soltany na ny pétrole zany manahoana ny fahitandriamantora ny Jacques Ratsetson tena hoe afaka hiaina tokoa ve io raha ny fampanantenana nataony Andro Rajoelina ty hoe viditsoloky ty any amin'ny volana jolay ihany hoe tratra lay vidiny tena izy zao ny teniko amin'io a fampandrina drisa fotsiny nataon'ny fitondram-panjakana tena mbola veriko eto efa tany amin'ny taona 2011 2012 2013 hatramin'ny volana jiona 2014 nefa niakatra hatrany amin'ny $120 ny baril pétrole tam'izany vidina lasantsy tam'izany teo amin'ny 1500 ariary teo 3000 azafady 3500 ariary teo ny vidina lasantsy tam'izany nanomboka an'izay juin 2014 zay ka hatraty amin'ny 2022 nidina hatrany amin'ny apahatelony vidina baril de pétrole $40 amin'ny baril raha ataony moyenne tamin'izay 20 taona resako zay 2014 hatramin'ny 2022 20 taona moyenne any amin'ny $60 any vidina baril de pétrole teto amintsika tsy nitsahatra niakatra vidiny lasantsy sy ny gasoil tsy nitsahatra tonga ny 2022 niverina $120 ny baril averiko tsara nareo ma tsy hiteny hoe niakatra za miteny hoe tsy niakatra niverina $120 ohatrany tamin'ny niveauny tamin'ny 2011 2012 2013 niverina de iny natao antony nampiakarana be ny vidiny lasantsy sy ny diesel teto ny gasoil teto le niakatra 9,000 latsaka ariary zato ny latsaka roanjato ny lasantsy de 5,000 latsaka roanjato ny gasoil iny zany natao antony de hoe ny tabola koa moa ny antsika ny anjera tamin'ny 2022 zany efa niakatra 5,000 ariary ny €1 parallèle ambany eo ny dollara niakatra ohatr'izay keo raha tena marina zany a iny vidiny tamin'ny 2022 ny tokony faratapony tsy mihoatra n'intsony fa 2022 zay niakatra $120 amin'ny baril resaka rosa telo volana tsy nisy telo volana koa reny de avy eo nidina foana ny vidina baril de pétrole fa teto tsy nidina mihitsy androany tsika $60 $70 teo ny vidina pétrole ny vidina baril de pétrole ny tena marina zany a tokony efa nidina atsasany vidina lasantsy gasoil eto de io zay hoe fa iza mahazo tompontsoa amin'izay nakaiza le elanelany misy mitsokoa koa mave ny eo fitondram-panjakana sy ireo compagnie pétrolière reo de fampizarana le tombony iny fa le malagasy no pitehana sy pitserina ny tena marina zany raha tena manao vérité de prix satria za tsy mihiny mihitsy hoe 50 isanjatony a ny subvention an'ny fanjakana amin'ny resaka solika efa nidina 50 isanjatony izy a tokony efa nidina be de be any Europa tamin'ny volana jiona teo a nidina ny vidina gasoil sy lasantsy fa zafady tsy azo ampitovina am'le fidinany taty amintsika satria ny azy a tamin'le $120 amin'ny baril nidina tany amin'ny 60 de efa nidina tany le izy fa androany izy mbola nidina ndray ny atsika zany raha hifaninana amin'ny fidinany ny tany any tany tandrefana de mbola mila mampidina amin'izy le $120 midina aty ambany am'le $70 ny baril nendrareo a eo am'le mahatonga azy le midina io zany a eo am'le le baril $70 mety midina $65 zay ny azy midinany le vidina lasantsy gasoil ny amin'ny pompy de io za hoe resaka be fotsiny a no ataon'ny fitondram-panjakana resaka be fotsiny fa raha tena anao an'le fampidinana vérité de prix a tokony nidina raha ataontsika hoe tsy atsasany a satria misy subvention tao anatiny a tokony nidina natrany amin'ny 30 isanjatony na 40 isanjatony ny vidin'ny carburant eto Madagasikara